radio anao mandritra ity herinandro ity. Hanambato tatape. Tantara nosoratany Arvololona. Ovelon'ny Andrianina, Arvololona, Nivandry. Niaraka tamin'ny Faly sy Fetra Obelona. Mikirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Baksarano Arvolona. Sana fanatodistana maningotra. Hanambato tatape. Odio, aiza ry tatape a? Ary ohatrany tsy misy olona nge izy zany. Fa ahoana ary? Fanakaiza tatape? Misy olona ihany io ka. Ino nge? Misy mandehandeha tokoa zany. Nefa maninona tsy mamoto trano? Ka zaza ry tsy mba gagako. So mba tsy mahare antsika kosa izy. Nahoana ary vao nitsoreny a. Na varavara na ninona ny dondonitsika doly. Izy mihitsy nefa be marenina ko. Nzay kosa fa tamy iny. Saingy ohatrany tsy andeha zato izy ko. Tsy fomba ny tatape mihitsy zany ka. Misy mahazo azy angamba. Fa ahoana izay? Iza ny tadiavinareo? Dray, oka aloka. Oka mihitsy aloha. Very fotsiny ange ty fanafody ty raha mbola nanao ohatrany io ianao e. Ka marariko. Marary ahoana tsy mbola nanao ninina akory a. Oka mihitsy hoa. Oka toerana tsara aloka. Ary aza mihetsiketsika tsony ary. Oka aloha. Oka aloha. Fa ino ary ny tadiavinao ty sy tatabe a? Tatabe amin'ny ahoana? Ianao ary tokony mivady kokoa. Mbola be ny asako e. Sy andany andro isaradala aminao eto foana. Aza masika moa mademoiselle kely a. Hitanao re olona miandry anao andala tsara reo. Asa miandry daholo reo. Olona hitsondrona ohatran'io ve rangaha dia tsy. Zany ve? Ampidiro ry aloha reo dia oka izao ny farany a. Efa nama vitany ianao androany. Dia ahoana zany? Rapiso indray zaniko. Otrady zany aminao. Tsy mbola nisy inona natao akory nefa dia. Ianao ne manatala anahy e. Lehilahy lehibe ohatran'io ve rangaha ianao dia tsindrona kely sy misy dikany iny dia mampisary adala ohatran'izao. Za nga misary adala zany mba te resaka aminao ako. Masiravin'ny resaka iny. Za nge hoa za. Velao mihitsy aloha hiasaka. Andraso andala tsara ao dia rehefa aveo tsika miresaka. Iza tsara menareo? Izy aloha ny vaonirina zanako e. Za kosa ny ratovirainy zanakinga Radosona. Fandray zany. Zanakinga Radosona. Ino a? Fa inona mahagaga anao e? Fa angaho niteraka tany anelakela trano-tany Radosona tony. Na zay vady azy tsy nananany kory ka zanany ahoana. Tsy mahafantatra ny Radosona tokoa ianao zany. Fa izy aloha ianao e. Inona no taona atao tranony ato? Ka hoinao aloha zany na inona. Aza mba amiko mianatry ny mandainy anay Tsoro marina. Izy nareo ary inona ny tadiavinareo? Tsy mazava aminao ve ny teniko e. Zanaka Radosona zanaka ny anabavy ny tena marina. Dia aninona ty? Ka renay fa manana olana dadato. Lasa ho ny mpanampy azy tao dia tonga izay anampinampy azy mandra-pa. Fe sa ianao le solon'le mpanampy lasa? Inona? Tsy efa manosogozona ny soma olombelona mihitsy ve le zalaty izany? Sa zao dia tokony mpiasan'olona aminao? Sa inona ny anareo no mijery? Azafady ary raha matezitra anao ny fanontaniako e. Azafady.
efa manao izay mahatezotr'olona vao mody etaly eo. Fa inona aloha izany mampisafoka anao eo a? Manontany ve mahadiso e? Mahadiso ry anina rehefa manontanytany foana. Oka izay ka. Resaka tsy misy dikan'izany ve ny fandiranareo? Ndao hiditra any an-trano, jereo ty orana mitraotrao be. Dia ataovana raharaha. Tsy izany raha teo ve nantondrinareo? Za tsy mahavita. So simba miveriny aongla vao nahosotry ny tanako. Inona hoe izany fanontanianao izany raha Victorine? Tena marina veo fa zanaky ny anabavinao le ratovo io. Dia zanany tokoa ve vao nirina? Tsy efa izy tena ve nilaza an'izany taminao e? Ie, kanefa... Ka inona indray mampisalasala anao? Sa heverinao fampisandoka izy ireo? Tsy hoe mpisandoka akory fa ny ratsy mizany no ahiko. Mihetsika indray ny adalan'ny ty raviko ty marina. Ka tsy mba matokony olona amin'izao fotoana izao ako. Ny anao nga moa mahagaga e. Ka hafahafa nge ny fihetsika vao nirina e. Jereo zato fitafiny. Sorta kely manasa pesy ambonina kanjo kely. Andro migaina be mahavaky loha solo io ka maninona raha ohatran'izany no fitafiny. Ka mitanga daholo ny kiboniko. Zao ve dia mba rariny? Tena mahamenatra ka tsy fitondry mason'olon-tady. Amboary ny teo-tsainao. Tsy hitako izay tokony hanenjehanao ny vao niriny. Tanora reny. Fomba fitafin'ny tanora ny sahala amin'izao re raha matotia. Raha vavy antitra sahala aminao izao no manao fitafy tahaka an'ireny ataon'ny vao niriny ireny a, tena tsy fampiseho masoandro mariny. Eny tanora tokoa. Dia mitsipelapelatra ry ny masondra dorson jery azy. Amin'izay tsy miala fa eny amin'ny kibony miaka ihany. Tsy matahotra an'Andriamanitra loatra ianao ty Victorine. Mpamosavy, mpampifamototr'olona. Ilaza izany ianao fa tsy marina ny teniko. Ie. Amin'izay mingotongoterika alanina rehefa miteny. Ingara dorson mibiredika mila tsy ho fantatra izay latrainy. Miendrandra sady manantena n'le bodikely. Zao ny teneniko aminao Rivika. Lasa ianao mandeha. Andray? Tsy tiako ny mahitanao ato an-tranoko azy lasa ho aho. Za tsy terena na didiana amin'izay tiako atao azonao izany. Ato an-tranoko angenao e. Za raha teo sady tsy niantso anao eto. Ny tsy nanasana ho avy ety. Zato vava n'le rangahy ty. Zany no izy. Vidianao lafo izany fa oka ianao hitandrina. Ny toetra ratsinao sy ny fahasarotam-piarinao io ihany ny fototry ny tsy fitiavako anao. Ka raha mbola tianao na ny fihavanana tsotra fotsiny eo amintsika aza, dia mahazo ianao mitondra tena. Tsy azoko mihitsy azy dadatoa. Ninona tsy azony se? Ka ny aminareo sivika. Maninona? Angamo tsy hoe mpifankatinareo reo. Kanefa nahoana dia mifanao vava ratsy sahala amin'ireny e. Ka tsy tiako ny toetra ny setia. Aiza ka vao nirina avy no mahasaro-piaro azy. Ohatray. Tsy vitan'izany fa miteniteny foana sahala amin'ireny olona tsy misy ato-dory. Azo menatsiny izy na izany azy. Fitiavana ianao daholo no anton'izany ry dadatoa. Fitiavana? Kilema maha olombelona azy kosa re zany e. Sahala amin'ny olona rehetra mana-kilema ihany. Fa oatra loatra na izany azy e. Inona moa iseny na havaky vao na mpitsoka mibija sy tsy mba mpanampy ato an-trano tato reny. Tsy nitoetra ny kalavika ihany. Zany very dadatoa. Nilazay mifasipako bija. Tsy mba hono naneran'io hiaraka amiko. Raha koa zany. Nefa kosa somba nisy fihetsika hafahafa-tsikary no nifandraika tamin'izany nataon'ireny olona ireny dia. Fantatro tsara ny toetra ny tsimba ry setia. Bija indray kosa na atao aza fa nanao fihetsika hafahafa tamiko a. Ataoko inona tsisy ilaiko an'iny. Tsy azo ny fandaminana mihitsy zany zareo fa lasa dia lasa. Rehefa anaovana toetra tsy zaka isan'andro vaky zao ve izy, aiza no tamana fa tsy maintsy andeha. Ka tokony ianao kosa nge nijerendry zareo ry dadatoa e. Samy manana ny neviny tsirairay ry setia. Tsy manome tsiny azy mianadahy mihitsy raha ohatra ka nitsoaka natanjaka izy. Zao tonga ny olana. Lasa ny mpanampy. Fika nga azo atao namana akory. Na tonga ato an-trano azy izy tsy mandray ravin-dena.
jejejo mampidera-bika raha ny trano fotsiny no any mba zava-bitany. Somary hafahafa fihetsika tokoa moa izy aloha tamin'ny andro natokavana mianaka teto. Dansy amin'izany ara fa sarotam-piarony koa tsy maintsy nibahana tao an-tsainy raha vao nahita amin'ny voanirina kely. Angamba kosa fa natahotra ihany koa izy sao voakosoka miveriny aongana nataony tamin'ny tanany voavy nosoranako. Voasatoonany zany tofoka amin'ny vehivavy iny mihitsy ary setia mahasosotra mihitsy na ny mahita azy aza aza miditra amin'izany kosa aloha ianao ry dadatoa. Zany kosa ve nitoetra ny dahoana nandeferako aminy. Na izany aza nge tsy misy ny tonga lafatra e. Manana clé madolo ny tsirairay na ianao zao koa azy. Zao ny teniko amin'ny seritovo. Ahoana zay ry dadatoa? Tsy afaka handefitra amin'ny adalankala Victorine intsony ampy zay. Dadatoa, zay ny tapa-kevitra hoe tsy azo ny seho didina amin'izany tsony zay ny atao tsaiko. So ihany raha fa misy olona hosoloko azy. Ahoana tsara? Tsy mazava amin'izay ve ny teniko teo hoe misy olona hafa no ampifankaty amiko mihitsiny. Zany hoe manao fitandro zany ianao raha azoko tsara. Mampirafy marimarina kokoa. Mazava ho azy za nga voangalika ho faty akazy tokana ho ianao ka. Dia amin'izao taona anao zao very dadatoa. Maninona siany taonako hoe nireny siangeny kely nanambady fa raha iza kosa somary taraka izany angamba niveranao aho antitra. Eo amin'ny 50 taona mahery eo anie ny olona vao tena miditra amin'izany atao hoe tena fitiavana matsiro. Fa tsy ho an'ny olona 10 taona vao hanambady sala aminao zao kosa angambany. Rehefa 10 taona dia 10 taona ary setia sa misy sokajin'ny olona 10 taona amin'izay. Ka araka ny fanlazaiko anao teo F10 zany za zao amin'izao taonako zao vao tena mahatsiaro sambatra be, tena sambatra be mihitsy. Fa hoana aloha ry dadatoa, so mba ny fahitany raha io ara manarino ao amin'ny vikika. Tsy feran'izany. Ka tsy ny ataonao ve zany reny? Tsy ny ataonao zany ve ilay hoe mahita ny akanga tsara soratra dia manary ny akota matrandro? Asa tsy fantatro. Mieritreretra ihany aloha ry dadatoa, efa mihamandroso mantsy ny taonanao, sarotra sady manahirana mantsy io resaka fitiavana io. Tsy fantatro akory izay mety ho toetran'izany olona lazainao fa asolonao fitiavana viky zany ko. Mipetrapetra mademoiselle. Misaotra. Mademoiselle iza moa raha tsy mahadiso? Yasmine. Ay, za kosa no Ratovo, dada amin'ny voandrenga. Mipetrapetra aloha fa mbola hoe izy vao tonga e. Lasa niaraka any amin'ny villa mantsy izy sy ny dadabeany. Isany namana voandrina tsy fantatra ianao zany. Taizanareo niara-nianatra. Niara-nianatra? Eny moa, ny mpiara-mianatra amin'ny vaondriny reny mantsy saika fantatro daholo ny akabeazany. Ianao nefa tsy mbola nisy fotoana nahitako anao mihitsy. Tsy mahafantatra an'izany vaonirinanao zany Nga moa tsy mpinamana nareo e. Tsy mahafantatra an'izany aho Fa tsy vaonirina akory ny atongavanao aty. Le rangatyko ohatrany tsy mahazo resaka tsy. Ka tsy mahafantatra an'izany vaonirina lazainao zany aho eo Anselme natongavako aty na Radolson Anselme. Mazava aminao? Dada Radolson Anselme ve? Dada be amin'ny vaonirina? Tsy fantatro izay tena anarany ihany. Anselme no nahafantarako azy dia izay. Ay vary za zao mihevitra fa namana vaonirina ianao. Mbola tanora dia tanora mantsy ny fahitako anao zao Izay sy Anselme no mpinamana ka. Ary tsy mpinamana tsotra fotsiny an'izay fa fankaty mihitsy. Lalina koa zany. Lalina hoana? Ary ianao nge zany ny lazainy fa... Lazainy fa maninona? Ary inona lazainy taminao momba? Oka ihany tsy tia merina ny teny lazainy ako. Tsy asiako olana akory angara tsy laza azy ianao fa mba meo kely Sandré azafady aloha Ohatrany tsy mahita Sandré ato amin'ity trano ity mihitsy tsy misy mifoka sigara mantsy inona ato. Reny sigara reny raha isan'ny zavatra tsy tiany dada to mihitsy. Hoatray,
Ka nahoana ry Anselme no mividy sigara ho afony isan'andro? Tsy azoko mihitsy nge zany lazainao zany. Hitanao ty paketra ity zao fakomaly zao ty nividiny anahy. Sy mbola lany akory dia efa nividana indray paket indray za maly. Lalina koa ny dato zany ty. Fampiatany anao daholo zany raha azoko tsara. Azonao tsara mihitsy ka. Ampiatainy dadatoanareo mihitsy zavatra tiako rehetra. Mivavako miteny fotsiny ny ela dia azoko e. Izy koa ange efa nitsotra tamiko ny faniriny aho vatany. Efa nitsotra an'izany taminao izy. Dia ahoana aloha ny hevitra hoe? Raha ny fitiavana na tsy misy aza aloha tsy olana amiko. Fa ny vola mitobatobaka. Tobatobaka eo alohan'ny masika isan'andro koa izy indray na ataoko ohatran'ireny. Angaika alakely tsy mbola voky ihany. Ohatrany tsy voky tsara sa zany ka. Endre dia ahoana izany? Andeha koa ka mpango any an-dakozia aloha. Ie, dia mba hitondray aty zao dia inona ny dadaniko alakely. Izy ty tsy miteny tsy mivolana. Sahala amin'olona very fanambola velona. Masony fotsiny miariary ohatr'izay. Dadabe nga tsy mba inona? Ataovy aloha izay mahavoky anareo mianaka e. Za afaka miafaka no sao dia mba diso tafa ohatry ty fiafinao ty ry dadatoa. Ka tsy maintsy mandeha amin'izany aho. Tsy tansia angaty raharaha be mbola miandry aty. Ianao moa zany manan-kevitra ny anao mary azy makotokotoka. Inona kosa moa ny olana? Impiranambady aho. Tsy indray mandeha ihany zany mo amin'ny fiainako. Marina nge zany e. Fa le hafaranao mba eritrereto ihany e. Endre aza matahotra se. Efa vitako kajy hatramin'ny atsipiriany momba an'izany. Miala tsiny aminao nefa ry dadatora ohatrany miditra lalina n'ity raharaham-panambadianao ty e. Tsapako mantsy fa latsaka katerina arabola ianao amin'izao fotoana izao. Zany hoe somary manana olana arabola kely tokoa aloha zay e. Vola eto ampelantanako no tiako lazaina amin'izany. Fa raha rena sy fananana tsy zoviana amin'se angamba ny fananan'ny dadatoan'se manana mihoatra noho ny veran'se azy aho. Ka io minona keny tiako resahana aminao e. Na reny sombotsombon'ny resakareo sy le olona tonga tato an-trano an'keo maraina mantsy dia gaga ka ty anontany ianao. Fa tato avy hatrany ny tiany sy anontaniana. Tsy ny fikasako hivarotra tany amin'iny olona iny. Zany indrindra. Fanakaiza ry dadatoa ny tombom-barotra azonao tamin'ny famoliana. Namoaka andraiky ianao tamin'ity taona ity. Tokony avita taona anao ny vidin'izany. Hafa ny fiainako taloha sy ny fiainako ankehitriny no setia. Toka tena manko tamin'izany. Amin'izao fotoana izao fantatro se tsara ny fiarahanay sasy mihinana kely. Eo indrindra tsika ry dadatoa. Fa dia nahoana loatra ianao no manao fandaniam-be ho an'iny tovovavy iny kanefa tsy mbola hita akory izy ireo. Se ve manatsapa sa makafanahana mihitsy. Olona manambady angesera tovo. Ataoko fa fantatro se tsara ny atao hoe fitiavana. Ny tontolo ny angamba efa sehatra amin'ny atsipiriany ka no. Eny marina zany. Ny amin'ny fitiavana eo amin'ny fotoana mbola mahampifamofo anontaniana ny sefa zany. Dadatoa mitandrema ihany re. Tsy efa mandeha any amin'ny lalan-diso ve ianao io zao? Lalan-diso ahoany? Fantatro fa mamy dia mamy ny fitiavanao ny Asminina. Na izany aza dia niosy lanjalanjao ihany ny fandaniana tao e. Fantatro ny ataoko raha tovo a. Tsy misy inona vita akory ve aminareo ry dadatoa dia efa mivarotra tany sady ianao a. Maika raha vita ny raharahanareo. Ho an'iza moa ny ariko sy ny fananako amin'izay. Tsy ho an'izay ho vadiko sy ny taranako. Tandremo ihany eo e. Tovavy ankehitriny inge reny. Ka so azo n'izay ilainy. Takotra tarangana ny fanananao dia iny izy ny lasa. Madio ny ranony tany. Tsy zaza intsony akory raha tovo ka tsy hayanavaka mivarotra ny tsiparifary a. Isiany mevera tena fa so azo ny nodon'ny Victorine. Inona moa ny idiran'ny Victorine amin'ny resantsika izao ka? Ka sehara toa ohatra mitadirika foana hanariko ny Asminina dia mba hidirany kala Victorine. Miala tsiny aminao kosa ry dadatoa fa tsy mieritreritra an'izany mihitsy. Tsy miditra amin'ny aferana rahateo koa ny aho marina. Zay koa mifahendreny.
Tamperitreri-dratsy mihitsy ety farany a. Raha toa ka misy tsy aritriseny amin'ny vika hoe eto amin'ny sy ambongadiny tsofoko rano tsaratsodrano. Resaka ino moa izany lazay lamiko izany e? Ka toy ny aloha ivaravarana rehetra io dia mipetraha ianao e. Resaka ino lazay chérie ka andrina varavarana rehetra ohatran'io izao? Zao akia raha misy manontany indray dia lazao fa hikarakara momba amin'ny fahasalamako ny tena antondia andre aty an-trano izany a. Dry? Aza mitantara be loatra izay fandanintsika na amin'iza izany moa e. Fa inona daholo izao dikan'izany? Ka ohatra mitady hiditra lalina amin'ny fiainako ilay zalahariko. Zalahy iza ka? Ho indry moa nefa na izy na izy. Izay fotsiny. Tazono sekre atsika roa ihany ho izay volalany hividianako zavatra ho andry ireny. Eny ariko, fa tsy azoko ilay hoe hikarakara an'ilany antondriako voalohany aty an-trano. Ka sao indray misy milaza fa azoko atao ny mandeha any amin'ny dispensaire iasandriko. Vola miala daholo matsy ny frais taxi andeha anandriko isan'andro aty io anie. Dia malahelo ve lahy satria mamono antoko an'lahy? Tsy izany mihitsy ny akia. Inona moa tsy ataoko raha mbola hoe ny malalako no mangataka. Tiako andeha indrindra Yasmina kely e. Any vonona ny anao sorona ny haiko mihitsy no fitiavako andre. tena marina ve? Tena tiako. Tsy mahatoko ny fitiavako anga ianao ka sapahany kely nga fa fitiavako ny nahavarako nanao sinema tamin'ny toeram-piasandriko reny. Tokoa tsy adiniko kosa aloha iny. Lasa andriko tanteraka mihitsy ny foko ry Yasmina. Ny saiko, ny fanahiko, ny momba rehetra efa andriko daholo re zany Yasmina malalako. Ohatra stomindry mafy loatra ny takolako kay. Malala malala. Losa mitady anao inona le ampoza tsy misy sainy ty? Tady anory ka? Sereny fity izy fonsotomoko mafimafy ny takolany dia nandrika ny rarakifony ka nameno ny tarehany ray manontolo. Varimbarina nge dady izany e? Zavy e? Ie, tsy reny dady akory niditra tato amin'ity efitrano ity. Ka tsy izany anaka fa nisy resaka amin'ny fanaovana isy dada toa ka nahasorena mafy e. Ie, resaka an'izany ianao ry dada ka mba te hiresaka aminao momba ny dadabe sy Yasmina. Tsy ohatra ny tafahoatra loatra ve nataony dadabe hoy ianao ka? Tay oke tsy a. Anino? Aza miteny momba an'izany fa soreny eo. Aiza no arenisan'izay resantsika ty? Izy sy Yasmina raha midy amatrano atsy amin'ny efitrilany atsy. Midy amatrano? Ie. Andray, inona no ataony eo? Riko ny resaka ry zareo mibitsibitsika dia avy eo mikakakaka meme Yasmina. Zary vao nirina tsy tamana te ody za konko afa-tsy toy ny taloha tsony ny fiainana ty amin'ny dadabe. Tena marina ninao anaka. Tsy mahatamana tsony ety. Aiza ho aiza ny fiainana taloha niaraka taminy. Zao ka na niasa mandrara fanao ny andavanandro aza tsy vita ny tsony. Tena variana aloha tamin'ny Yasmina ngiara iny. Hono ary dada. Nakaizy vika ny taotsita tato ato. Za koa raha retsy mba manontany tena. Sa nofeperan'ny dadabe tsy aty tsony satria misy any Yasmina. Dia mihevitra ndry fa ho voafian'izany viky. Ka raha izao Yasmina tsy izao ny tonga eo viky tsy rahararo atsy. Za mantsy mahita fa misy toetra Yasmina. Misy ary tena misy mihitsy anaka. Le rary koa ny raha nanahita ihany reny ny toetrany. Raha ny fandonleto reny zay vao tena rarany angiara iny. Iviky tsy tiany. Io nefa tsy anaky mora fanao ny lohany. Yasmina indray matoky sy mana tena fitiavana. Tsy maintsy iziriziry amin'ny heviny.
Raha tena fitiavana moa ka aninona. Raha izaho aloha ry dada no anontaniana nevitra dia aleoko vika. Izany ve? Ny olona mitovy taona amin'ny vika saza amin'ny dadabe fa tsy olona tanora kely sahala amin'ny Asminina. Tandremo tsara anaka. Ny tenin'ny dadatoa mikasika ny vika indrindra eny nahatoana ahy. Izaho koa moa tsy mitovy hevitra aminao izany. Nga? Raha nilazan'izany hevitra izany taminy aho, inona no lazainao ianao? Inona ry dada? Raha vika izy izy ny tsy ahatra se dia eto any fiambongadiny fa tsofotro rano. Loza. Oay, dadabe koa manaitra. Aza tataitra rea. Tsy olo-ka fa varadoro sa ihany ty. Falifaly ery nge dadabe izany. Mipitipitika ohatra ny tovolahy kely. Ka inona mahagaga? Faly ary sady sambatra. Ny antony tsy fantatrikala kely eo. Tsy fantaro, tena tsy fantaro. Feno fitiavana amin'ny foko. Safy nonoko ny asambarana ny tenako ray manontolo. Tsapako fa misantatra sady ny any aparadisa ary kiala amin'ity. Hono ary dadabe. Lasa gale fofombadin'ny dadabe. Yasminina no anaran'iny. So adininy sekely eo. Tsy adiniko ka. Tsy tanikala kely ve fa manendrika azy ery le anarany. Vazavaza oatra azy ihany. Sa ahoana? Zay aloha e. Izy raha teo tsara tare, tsara bika. Ohatra ny tsara fanahy ihany koa angamba. Tsy. Maninona no toa miavatra ohatra dadabe milaza izany? Sa tsy azony dadabe antoka ny atsaram-panahiny? Ka tsy izany fa tsoroko avy hatrany aloha fa somary misy toetra izay ihany izy indraindray. Misy toetra maninona? Oaka ho anahy ihany aloha izany ka tsy mbola hany ny resaka. Ny somary manahirana kely dia ny fomba fitafin'ny Asminina. Fanahoana? Reny akanjony hatreny apotipe reny. Tsy lany vavoniko mihitsy. Natao aza fa sarotra ny fiainana. Lamba rainjeny entina koditra. Tsy rariny, tena tsy rariny. Vao miondrika kely fotsiny izy dia mitranga daholo izay tsy tokony hitranga. Tsy azonao atao angano ny tena azo momba an'izany ka? Hatreto aloha tsy mbola teo bekabetsika aminay. Rehefa vita kosa ny raharanay tsy maintsy teneniko izy ka. Za raha teo manana ny eritreritra hoe hitona azy ampirisika azy hiditra ao sampana dorkasy eo am-piangonana. Koa aneka an'izany ve izy ny dadabe? Olona mbola tanora kely. Ny asan'Andriamanitra na ka tsy mifidy tanora izany mihitsy na antitra mety daholo. Fanahoana sy ity ny tovalabalaka sy reradreraka sy malazolazo tahaka izao rotovo. Marary angasy Za ve? Sy mihitsy izany lazaiko izany. Sa nanjary lalo-dalovana koa ny sofonse. Fa inona ny olana e? Olana? Ny olana tsy maintsy misy foana raha mbola veronaina koa ianao ry dadatoa. Inona ny olana seho ny fiainantsika ato amin'ity trano ity no mampieritreritra ahy. Maninona ny fiainantsika ato? Tsy izany ry dadatoa fa ohatra ny... Inona ny mahasaka hatran'izay? Maninona ny tsorona izay tiany seholina zaina fa tsy lozany se miambakavaka ohatra n'io fotsiny. Zao ry dadatoa. Ie. Gasy mozika sao dia tokony mba hiverina any aminay amin'izay ary izay mianaka. Gasy mozika tantara mahatsapa mantsy fa sahirana ianao indrindra amin'izao akatoko ny raharahana sy Asminina izao. Sanverse tsy manary amin'ny sarotra se raha izany. Manary amin'ny sarotra ahoana kosa ary? Hitany se ihany ny fahasahiranana sy Asminina amin'izao fanomako manana ny raharahana izaoko. Kanefa dia lozany se sahady Izay kosa aloha ry dadatoa dia tsy manana fotoana hivalam-parana amin'ny fanomanana ny raharahanareo. Hitanao ihany fa vao nirina mianatra. Za manana ny antonasako. Tsy maintsy mamonjy ny asa aman-draharahana izay. Dia ho avela ny serereto ve zany izay? Za moa zany satria i Asminina zao tato ato tsy dia mijanona ty. Tsy mandalo raha tsy isaky ny farany herinandro. Ka tsy fa nahazo mpanampy kosa angamonareo ry dadatoa.
mpanampy telo be zao, mpahandro sakafo, mpanasa lamba, mpampiry-trano ka inona indray azy? Na izany azy hafa ihany nareo raha teo tsy natao mpiasa trano eny no nafandraka anareo aty an-tanàny. Ka nasatry aza hiaraka ary dadatoa, izay tsy maintsy mandeha satria efa atonitra nge fidirana fianarany voaniriny e. Niasa kokoa toraka izany. Rehefa tsy tamana koa nareo dia mandeha mandeha. Mahazo mandeha. So koa ny visinareo mampahalana amin'ny fahatongavany azy mihinana aty an-tranoko. Mba tsy azoko kosa nge izany teninao izany e. Raha atao hoe izay arany tsy azo azy ny tsy misakana azy tsy aty aminao mihitsy izany raha tena marina fa tianao izy. So veriny sy efa zazakely ary tovo. Fantatro ny teny sy ahatongavana. Saingy ninitsy ny tena fa niainy blablahany sy foana hatramin'izay. Blabla inona ary dadatoa? Fantatro ary mazava amiko hatramin'voalohany ny teny sy ahatongavany. Zay eritreritro dadatoa anao rery ihany a. Izay tsy maintsy mamonjy ny fonenanay satria any ny tokony isy anay fa tsy hijanona aty aminao aty foana akory. Engany mba tena ho izany. Mana ihany amantsy sao dia ny tsy fankatoavako ny teny sy momba viko no antony mahamaky any sy hamonjy vidina tampoka ohatran'izao. Zay raha-raha-ponao any tsy misy hidirako ry dadatoa. Raha ny anambady amin'ny viko kosa nefa tsy manao tsy izy iny. Tsy anambady an'iny na dia tambazana vola be mandivotra ny lohako azy. Zao no izy ry dadatoa. Ny raha-raha-ponao anao samy rery ka tsy misy hidirako. Sosokevy tia nomeko anao indray mandeha iny. Anjaranao mieritreritra. Ianao ihany koa nge ny tompony teny farany. Manao ino ny kalakely? Tsy manao ninina fa ahoana? Avy kely angety, avy. Fa misy inona? Falifaly sy milamirana ery nge dadabe izany. Fa mihitsy jereny kalakely reto atao anaty heriny reto jereo tsara. Inona ireo? Jereo tsara hoako. Oay, kiraro sy akanjo. Ary ino anaty boaty kely iny? Ty dia tsy fantatry kalakely, tsy fantatry kalakely ve ty? Toperatra sy rojo. Oay, volamena very eo? Tsy mbola misy resaka volamena ny anay Yasmine teto. Kanefa kosa tsy ho ela dia hiditra amin'izany zay raha ohatra ka... Raha ohatra ka maninona? Raha ohatra ka vita sedra ny fitiavany. Hitsapako azy angeny no anomezako azy an'reto akoso-bolamena reto hoe. Raha tena tia Yasmine na firavaka varahana aza no hatolotro azy. Mahafaly azy foana. Marina aloha izany e. Reto akanjo reto indray kosa tena izy. Sa manahoana ny fahitankely azy? Tsara aloha e. Saingy tsara damody. Ho tiany Yasmine ve io? Raha fanomezana avy amin'olo tiany kosa very kalakely ty dia tsy ho tiany ny eny fa na dia vorokitsay aza. No ary dadabe. Naninona nge dadabe zao vao mieritreritra ny anambady e? Sa ve? Ie. Sao avo tojo ny olona ohatrany mba manintonako. Zany ve? Rereko tokoa fa dadabe hono tsy mba ndraika tamin'ny vehivavy hatramin'izay. Ie. Nefa betsaka ihany ny vehivavy niraikiraiky tamin'ny dadabe. Za nge ka lehilahy matotra sady montiny. Fa rehefa mba tojo ny tiako kosa dia mba sahala amin'ny olona rehetra ihany. Tsy efa tara be ve zao dadabe vao anambady? Iza kosa mindia hoe tara hitako. Sady aloha tara toy izay tsy misy ko. Zao koa ary dadabe mampieritreritra anahy. Ie. Sy mifanalavitra be fe ny taonanareo sy Yasmine ka. Mifanalavitra amin'ny ahoana? Hitako any kara-panondriny. Zoky kely fotsiny izy iny. Dia inona ny olana amin'izany? Ka ohatrany zavikelinao mihitsy ange izany ny taonana ry dadabe. Anga tsy fantatry kalakely ty fa ny fitiavana tsy misy an'izany taona izany rehefa mifankaty. Andeha hoe nareo mianaka? Andeha zay e. Hoentiko ny zanako. Leo migidragidranareo izay fanarahanareo eto tsy raharahako.
mba mahay manao sinema loatra raha nareo tony. Sinema inona Ramatoatia? Tsy naomba ny tetika dia andeha izay mianaka. Tetik'inona fa aza mirediredy eo anao e? Fantatro ange ny mpakadinareo e. Mahita ny arena be ndratory dia tonga. Mody ny lazany zao. Inona kory nefa ny zany eo. Saika nampidirina tamin-dratory vao nirina. Kanto tsy nahavoa ny tetika. Fenao ty ve olona tapisahatala raha Tsy fomba mahazatra nareo minazy azo ponina ny tanan-dehibe any na moa zany. Tsy enatra tsy tahotra fa ny ray aman-dreny mihitsy ny manao sy idiran-janany amin'ny olona iveriny fampanana. Fombanao angambo zany fa tsy fomba ndraika. Ry dada tosa ry dada farambamidry dada be koa moa amin'izany tsy mijery ny fahaterany. Maika avy hatrany mahita ny tovovavy kely mitovy amin'ny zafin-dohalony. Fahasarotam-piara tokoa ve sa aretina dala toinona mampiteniteny foana anao raha vika? Zany miteniteny foana? Sanatry izany. Fantatro ihany ny tetranareo lehilahy tony. Tsy mahamenatra anareo ny manao akeriny. Manolana rehefa entan'ny lohana dalanareo. Sady tsy matahotra tsy mizaraina maso fa manao lohamboto fotsiny izao. Mba fidy fidio ihany ny vava atao e. Hita fa zany. Tsy mitovy aminao daholo akory nge ny olona. Ka na ilazinina ianao na ilazinina za tsy matoky anareo mianaka azonao zany. Tsy gaga raha toa ka tsy mahazoazo anao dadato. To makahalanao mihitsy azy izy ny marina. Ataovy eo anatin'ny sainao anefa fa iradoro indray tsy maintsy mihafaramiko raha tsy fantatrao zany. Azonao? Ka inona moa maharatsy an'izany raha to iaho ka endry ianao sy mahay mitondra tena Ramatoatia. Tsy adala noho izy haiko tsara mitondra azy raha toa ka lasa vadiny. Zao no teneniko anao raha vika. Raha mbola ratsy saina ianao tsy hanambady anao akory dadatona hotovozina amin'ny siny aza ny ranomasonao. Tsy ho hitantsika ve zany. Tatokondry vaonary. Ay izao mitoetrandry. Efa napoziko ihany aloha. Sainga ny fahasahin'ny mitondra datory mivoaka ty ivelany ity tsy tao anatin'ny eritreto. Mipavo sady mandeha alina aza rikala misy mahita. Na hiafiny indray nanao ina tsy maintsy tratrako. Mivoavy tao anaty fiara tao rikala tsy manjary ty a. Adala ty Ramatoatia? Indry. To ay ve tsy vaony riny. Ary maninona voloko ny sotominao? Sa adala misy kely anao? Azafady re. Miala tsiny indrindry. Mba mijery tsara manaraka Ramatoatia. Tsy ny adala. Araka marika. Tena miveriko fa hivaony riny. Raha izy kosa aloha iny na ataoko maivana noho ny bozaka manahatra. Sofa olo-kafa. Sako iny aloha raha mitondra datory mivoaka ivelan'ny tanàna dia mifanorokorika tamin'ny tao anaty fiara. Manao fotoana zany raha vehivavy. Fa zao ty chérie iresaka amin'ny bainina dia afaiko vidiny fiara tsaratsara eritreritiny lahy any ndry manina zao hoe lahy mandongolongo fotsiny eo ohatr'izao fa tsy miteny tsy mivolana. Sage-piage tsoroka amin'ny lahy nefa tsy mitsilako amin'ny bainina izany na kely ohatry mitsilako azy. Vola fotsiny mody rahako any. Ilay ianao ny tena tiaka. Inona izy? Akanjo sy kiraro ary firavaka nividiko amin'ny malalako reo e. Inona reto e? Na koa izao mampikakakaka amin'ny malalako amin'izany. Ratsy angala efa nomezana. Izany hoe mahita an'ireto lambo reto dia misy zavatra tsaroako. Oka mama sao dia matezitra ny laka. Fanarina ny toaza angamba tanora kokoa no zaho anatin'ny ty akanjo ty. Satria nahoana ka? Didiny aloha dia tena le efa tamin'ny andro nitaolo ireny. Tsy ny lamaody taloha ihany ve no miverina ho lamaody ankehitriny akery malalako. Misaotra an'izao kosa e. Ty kiraro ty izao moa dia
Oary aloha jerena oary mitezanadympijaridynybika ny sekeny raha manao an'ity ao anao hitaka tavetraka ohatran'ireny sary bakolo mitaona za kosa nefa mieritreritra fa tony za najavatra mihitsy ndriko kely indrindra raha miaraka amin'reto andry reto inona ndreny zao firavaka novidiko tao amin'ny tsena soamanatombo reto atolotro manokana ho an'le malalako tiako indrindra ho mariky ny fitiavantsika re zany le tondrombelona ty atala zao ny ravaka fako zordira hita n'ity fa vao miala eto ato tena ny zordira reto any toerana sahazazy fatsikala tsy misy ilana azy ny fanorokoroka tamin'le latare anaty fiara tariva ty ato trano-dadoro ty manao inona ato ohatray le kiala talany sitona ny voloko tamin'le zay aneraka tamin'ny Piera teo iny miditra tany ny vavahady iny fa ho aiza ny zato izy fa ahoana zao inona no ataondry ato fa izy ianao mifanontaniako valiana ry kialan'ny tia tsy indrindray miseho be fanontaniana eo zany tokony anontany ianao satria mitran'olona tsy diran'izao olona tala sy ampisaina rehetra izao oka aloha zay vao mazava inona ndry zany le mpiasa vaovao nampidirin-dadoro inona mpiasa ahoana mpiasa bengy traingitra raha tsy fitondran-tena koa ambonin'izany tsy vava mba hajereo nge ty fitafindria raha te hita tsara ny fitafiko sy ny bika koa ary ianao dia ohatran'izao ny ao ariny mba taiza loatra ny fakondra doro ny tony mpiasa tsy misy ilana azy to raha ento tsy miasa no atao tsara lozana be famaliana tsy ho vita nganda raha anay siradoro tsy mijanony eto tena na ray sekondra azy raha anay siradoro ento tya se atondra dora sy ny selminina koa tsy ianao za aza mbola mendrika no mpiasany mbola afaka mifampiresaka izay mifampitositosy mifanorokoroka sy mifanafisafy koa amin'izay fotoana itiavanay azy kala tsy vanony te fa tsy ianao fa mijery anao izy to dia manofy ratsy lasa ry mandeha sao anaparako ny loko eto andidy alohan'ny tompony zany le raha matoty na ratsy to inona zany nefa nataoko tato amin'ity trano ity eo ny selma tsy mbola nandrokasana eo ny selma ahoana no asa indry miantso-ndradoro amin'izany anarany zany satria zany asy minina le mahatoratorana azy kasaino vady ato ato ohatrinona tsara hoe zany fiara tadiavandriko vidiana zavatra mora 1 miliara fotsiny aky bebe za tatapiako teny mpitiavana fotsiny zany na izany aza ohatran'ny farim-pananako rehetra ve tsy ho lasan'izany vidina tomobila zany daholo elaty koa ampafiriny arembe sy ny fananala azy ao izay vola kely tsy misy dikan'izany zany hoe alefa zany le tambary ary avara-tanàna torako zany koa le etsy ambony atsimo ny etsy andrefana sy ny any atsinanana miampy le tambary etsy ampovoany traitray mbola ho aiza nefa nanaovako an'ity molamola loatra sy mijery ny fahaterana fa mitonatona raha atao ny totala ny vidin'ireo dia manome tsy ao mihitsy zany tsy ao mihitsy zany ry malala oka tsy ho ampy amin'izany 1 miliara za mihitsy ny volako na dia tapitra mihity koa izany fananako raha manontolona tapitra mihity ko amin'ny rajabale areo sery koa ampafiry ny vola be an'lany efa zao izay 1 miliara kely zany elange malazo mpanana eto amin'ny tanàny dia raha izay vola kely tsy misy dikan'izany zao ve dia tsy fonona ao anazy
Alefa koa izany ilay tany eny tamboho be fanaovandry zalahy Iragasy. Ny tany kininina izay efa eo aminy koa manaraka azy any. Inona indray aloha dia ataoko tsy afa-be letra e. Avelao itapitapy eo ihany. Raha tsy mangataka iny amoron-dalana ty tsy avelako. Ka tsy ho azo ty tômôbilina andrity raha tsy tapitra midiko daholo ny fananako. Aiza kosa kia za mba mitotra amin'izany. Tena marina e. Tsy ho feno ny vidiny lazaindriko ateo raha tsy hoe... Raha tsy hoe ahoana izao? Raha tsy hoe alefa koa nga ty tranondrasantsika ty. Dia maninona ka? Aiza indray sika no isitrika. Sa isitrika any anatina trano sase. Nefa mba olona sala amin'izao ihany ny tena. Trano sase amin'ny ahoana koa izao? Fa ny vola be am-bata mitahirana amin'ny banky atao inona daholo. Ka ty fanomanana ny rahantsika ty angatahana any amin'izy. Ny ankohanina isan'andro. Ny asa mandrara tsy lazaina tsony. Tsy olana re izany any? Mahakery malala. Nahoana moa raha ilay 3 chevaux no viditsika roa e. 3 chevaux? Iny azontsika roa ampiasaina hitaterana vokatra ny rehetra any. Rehefa tsy miasa koa iny azontsika roa ampiasaina tsara mihitsy. So adala sy tianao tia kanjosirako. Fa nahoana kosa tahaky ny takerisika roa misonana ny ery ao anaty fiara mandeha mitsangatsangana eny rehetrarehetra eny isaky ny alahady ery. Tia an'izany rehefa tsy vidy an'ilay fer 1 milliard ianao dia aleo ito izany. Ninona ny kanina? Dia izay izany e. Taitra ery nefa resaka fiara ny resany. Gaga matsy neveriko fa ilaza loza. Tsy atao indray izany rahantsika raha tsy vidy any fiara 1 milliard iny. Kalondriry asimenina. Tsy misy miala izany eto e. Tsy maintsy mahavony tetikako rehetra. Penina indray aloha tsy avelako ikitikitika eo fotsiny. Way, fa tsy ilay kalarana toby rehefa eo an-dakozio e. Izy marina. Ololo tsy kona avy ato aoriana ato ahitako izay atao. Zay mafangaro tsara dia ao amin'ny ilako azy. Atao rery mihinana an'ity. Ireo mpiasa ireo tsy mihinana an'itony sakafo ny patron tony. Ataovy mialaka raha toa efa lasa miny. Iny ty atao? Inona hoa ty atao? Inona no ataonao ato-dakozia anay ato? Tsy lakozia indri ato fa lakozia andradoro. Rehefa andradoro dia mazava? Aza matikambo e. Tsy mbola ankoloha izao ny resaka fa inona no ataonao ato e? Angalatra sary. Mela andehanako. Tsy misy miala eto raha tsy fantatra izay nataonao teto. Iny tananao iny? Eto aty iny? Tsy meko andrity fa Anome morana iny ianao sa tianao ny ampiasako ery? Omeo aty ino Ay, oka fa marary Omeo aty? Marary Anome antony ka miandry aho tezitra. Inona izao ty? Dry? Vovokazo. Vovokazo natao iny ty? Sa... Raha vao mitabataba eo indri avy dia any amin-dradoro mitantara fa ny masoko mihitsy ny nahita indriny fanorokorika tamin'ny lehilahy tao anaty fiara tavy amin'ny arabe tavy. Azo indray izany. Mandeha ana lazao, ndana. Sisa rareko an'izany. Fantatro fa mampitiavana indri radoro. Tahaka ny fahafantarako fa indrindray dia tsy mijanona iray segondra ato amin'ity trano ity. Raha vao fantany natao indri. Tsy asiako olana. Indri koa nge fantatro fa tsy radoro ny tindri fa mivolany e. Ka raha vao fantany izany izay vitany amindri. Afoy izao vola be kendrendri. Mandeha ana mitonantonana amin'ny resaka mibaina any dia ho hitanao e. Avy dia lazaiko amin'ny koa fa ianao saika misavy azy. Aza metaladala Diso fantatro loatra koa nge ny tantaranao e. Maniry mafina lasa ny vadiny ngary any ianao saingy tsy tiany. Tsy tiany tena tsy tiany. Ankalaina hatrany amin'ny tsinay entinao mihitsy ary. Anerinao dia milalao fanafody ahazoana azy amin'ny hodifity. Samy mialitsika izany. Rehefa tsy mitantara amin'ny nataoko indri dia tsy olazaiko azy ny natao indri. Azo indri izany. Misy an'izany ihany ka inona indray. Samy fotsiny mitazona ny teniny. Ianao lasa vady mibaina dia za kosa mahazay ilaiko.
Ary dada ohatra malahelo any dada be tato ato Fa ahoana anaka? Tsy fantatro. Mieritreritra hoe sao dia marary izy na asa ny sala amin'izany. Dia tsisy ilaza ve aty amintsika raha misy izany e? Olona be dia be ohatra amin'ireo. Izy amin'ny mahalalako. Sao dia variana ny olona. Ka mandehana raha vanio izy e. Izay tsy inona tsy afaka. Hitanao ihany fa za miasa. Rerinareo sahirana amin'ny kenikeny-dava isan'andro ato tokantrano. Izy milaza ny anambady tiako mantsy ny tena mampieritreritra anahy. Le ho vadiny nefa tsy misy izy na Yasmina na Ivika. Marina aloha ny teninao e. Tsy misy azo ny dada be ho namany reny na iray aza. Vomafy izy raha miditra amin'ireny. Ny Yasmina aloha dia mazava fa vola ny mahamaiky anazy. Fa le iray inona ny mahamaiky azy anambady any dada be? Ny aja sy ny voninahitra e. Mazava ho azy fa ny vola ao anatin'izay. Dia mangy any dada be ary dada. Tandreny nefa. Gasy mozika za miresadresaka momba an'izay fanambadiana eny na indray mbava azy. Gasy mozika Sao dia noho indray niarany atezerany niarany eny. Dada be tsy ho tezitra amiko na hiresaka momba an'izany aza. Hatramin'izay nietreretany hoe anambady izay tsy nitsahatra ny resaka tamiko momba ny raharaha io izy. Ve? Ie. Ka naninona anaka ny tsy nilaza taminy aloha mba tsy hidikizo anambady ny ray amin'ireny vehivavy tsy vaniny ireny izy a? Araka ny filazany aloha dia mbola ho setraino ny Yasmina e. Fa Ivika kosa hono tena tsy tiany. Nitsorony tamiko fa na tsy anambady mandrakizay aza hono izy tsy anambady amin'ny Vika izany. Ve fa niresaka momba an'izany nareo mianaka e? Ie, dada be nge ka tsy mba manafina ninina aminazy izany e. Tsorika aminao nefa vao a. Tamin'izay niresaka dia tena jamba mpitiavana tanteraka ny Yasmina izy. Hanika miveriko tsy ho azo ahodina intsony ny lohany fa Yasmina dia Yasmina rery ihany. Mbola ho setraino ny Yasmina. Arakaraka ny zava-misy eo ihany izany na anambady azy izy na tsy. Tsy misy dikany koa angeny ny aretany hatramin'izay raha toa ka tsy mba handinika sy handanjalanja momba izay olona ho alainy vady izy e. Izay vao manapa-kevitra. Angany lazainy taminao ny antony tsy mba nanambadiany hatramin'izay? Lazainy tamina mihitsy ka. Hoe ahoana anaka? Natahotra vehivavy hono izy. Izany ve? Ie. Radoro, inona no nataonao tato-dadika varavarana tato? Rahanao inona izay nataoko tato e? Oe, taona ratra lahy. Miala ianao Yasmina. Aza mikitikika. Chéria. Tsy misy sery anao izany ato e. Mivolako ny sery an-tena. Tsy marina ke izany malala. Izao ny teneniko aminao Lasy ianao mandeha. Lasy. Tsy mila anao mijanona ato tranoko ato akory ana dia raha segondra monja azy. Lasa ho alety. Latsa raha faty. Andray kosa kely Anselme. Dia sahalavy mandroaka ohatra ny mandroaka alika fa izany ny nalahy e. Zanga marenina. Sa everinao fa tsy rehako ny resako tamin'ny Kalavika teo. Tsy mila resabe ary kalakely tia. Tsy tiako na mijery ny tavany tia. Vitatrany an'indrika Yasmina. Zany raha mbola misisika ihany nefa efa ataondra doro rokalika. Tsy meloza. Andry irery Kalavika ny laka. Nako mampimia teny io. Sa every tena fa falifaly amin'ny tena. Lamina aloha Radoro. Inona ary tiany miaka-pofony ity? Mbola arytsika roa atao tsara ngeny mifanamboatra. Hifanamboatra amin'inona? Sa zany amboarinao amin'ny odigasinao? Fitiavako anao ngeny nanaovako an'ireny. Tsy mila mpamosavoatra tena ato tranoko ato. Andray. Raha misy zavatra halako eto amin'ity tany ity dia ihodihody ratsinareo io. Radoro. Lasa ho tena mandeha. Sadaka mandrivorivo voialy eo tena. Izao zany ny afarana rehefa miaraka amin'ny olona ratsy vitana. Izany lazainy rehefa ratsy vitana. Raha tsy mihatsy vanonandry ihany. Tahak'izay efa nilamina ny tamina isy Radoro. Tonana. Vehivavy manana maha izy azy no ilainy Anselme. Na bika, na endrika, na fahaizana.
mpamosavy ohatranao izao mihitsy. Iza ny lazainy rehefa mpamosavy? Zandray Tia vavy fa tokony inona moa ny ilazanan'ny olona ohatranao? Tsy mpamosavy? zao ihany ny teniko amindry a. Inona? Raha nahay indry tsy niaraka voaroaka tamiko tao an-trano dadory Sala amin'izao. Tsy mila anao mirediredy eto akory a. Ny fahitany anao no nahakrizy azy toko. Ankazavo ny rojo azy. Ny vava natao indry ny laza fa mitetika ny vola be ny nahatonga fifinazy. Ndringy tondrony. Raha tena nahay indry a, nakomby indry io vava be indry io. Tsy mahay politika indry. Tsy mba ao anatin'ny voakabolerany tony mihitsy angamba ny hoe asa fa tsy kabary. Vava ny natao be ka aiza ny tsy irefitra ny afera. Rono a. Ahoana? Ahoana ny tena fandehan'ireny fanafody gasy lalovilo ireny? Tena mandaitra ve? Ohatray tsotro izao. Ningy sala amin'ny akoho. Tsy manahina nidina satria tsy nahandro ny andro zoma. Ny vokany ny niara ny dofotra tamindry kosa. Tsy telo ny vavoniko mihitsy aloha ireny rokalika nataon'le antodoza tamiko ireny. Ary tiza vehivavy manana amin'ny mahazahasala amin'izao ihany nefa dia dahaka ny saika namoahany ahy ivoaka ny trano. Mba rary ny ve reny ozy indry? Izao ny andeha atao e. Hiara iasitsika dia ataovy ny farafahaizana amin'ny fanafody gasy. Dia izaho miantoka ny sisy. Izany haika hevitra tsara. Ka ahoana? Ataontsika mafafa ilay zaza mahita ny zay tadiaviny io. Miseho sy mihevy tena ho izaho ty loatra. Kiala voanirina kely tonga ndrainga nalahelo mafy anao ary dadabe dia tsy naharitra. Zany nanofo ratsy anao mihitsy aho zalina. Saika tsy androko ny andro maraina maika hitanao a. Zany moa izy io. Manao ahoana aloha ny fahasalaman'ny dadabe? Ao tsara? Salama tsara ka. Matanjaka tsara. Tsy misy mampana mihitsy na dia maninona? Resaka lava reny amin'izany kiala voanirina kely a. Fandao aloha any an-trano e. Afaka amin'ny resaka malalaka tsara tsika mianaka rehefa tonga any an-trano. Mangina dia mangina izy izany a. Fanakaiza daholo ny mpanampy amin'ny dadabe ireny. Nefa lasa mody reny. Nasaiko nandeha daholo fa manahirana fotsiniko. Dia ahoana? Manaiky an'izany ve Yasmine? Yasmine? Ie. Zany Yasmine zany efa maty. Tsy misy an'izany intsony ao amin'ny fiainako. Fa ahoana ary dadabe? Marina ny tenin'ny rainkala kely. Marina daholo ny teninareo rehetra. Zaho retsy ny andala. Jamba ny fitiavana loatra ka tsy nahatsapa fa ny volako fotsiny na makianikala mapesa fanganiny. Soa fa hitanao dia melo izany. Raha nanambady azy mantsy ianao izy ny seho mpitatana amin'ny fanananao. Tsy maintsy tapitra ritra ireo. Ianao kosa navelany teo. Marina mihitsy zany kalakely. Ie, ary viko ahy e. Nanahoana momba anazy? Mpamosavy. Tsy misy ialana azy mihitsy. Tsy ravina mihitsy avao mareny anarany. Ohatrany tsy fatany tsy fitiavako azy hatramin'izay ka. Taty an-tranoko izy nitonantonana ny lalaody. Odinona ary dadabe? Tsy fatako mihitsy na ody fity na ody saika nanaperan'ny aiko tato satria tsy nanaiky azy hatramin'ny farany aho. Anga, dia ahoana nafantaran'ny dadabe an'izany? Ka izy roa vavy ary ny fanebanebaka mpitoerana tatoko. Nefy tena ho samy maranitra mantsy. Kanjo mifanena ny olon-dratsy sy ny olo-tsovaniny. Kay, dada indray izany? Enjanane zany kialakely mampalahelo mihitsy dadabe anao. Fa kialakely moa zany mandalo fotsiny sa hijanona maharitra aloha e. Eo indrindra izao ny mampieritreritra anahy. Fa ahoana? Raha andeha ianao rery natao mipitrano ity. Zaho kosa nefa tsy maintsy mamonjy ny fianarako. Zay kosa aloha e. Fa na izany aza izy akoho moa mihinana eto e. Mandeha nafinjeo amin'ny fianaranao ry kialakely. Tsy misy hinananao tokoa. Saingy tsy mahazo antoka an'ireny vehivavy ireny a. Inona ny atahorako an'ireny? Vehivavy tsy misy ialana azy ohatry ireny mba hamono vorona. Avela ho avy eo fa tonga dia meko ny tsaratsara. Dadabe a. Na zany azy tsy azo antoka ny toe-tsain'olona sahala amin'ireny ka aoka ianao ho maily foana. Sa zao araha ny atao e.
dika ny tirity. Misy dika miny vaokonde hitandrina. So mba very amin'ny tony fosiny azaka iny vola ary vika. Sa vendre alosa tsy say rehefa tsy sandry iny mijanona oka novako azy. Za ve laza taminao fa tsy say. Asa Ty fitaovam-piaditsika ty mihitsy no ohatrany maninona ohatrany tsy azoko antoka. mijanona dia zao raha izany fa sao dia manopy vitana ka oka novako azy rery rery zay rehetra azo avy eo. Satria za adalanao. Za nitopokevitra ianao mpanatanteraka fotsiny dia mitetika nina rehetra mivalika sasaraka izany ianao. Ka indri ihany iko Ty zavatra tsy dia makaizany vidin'ny volo ity zao mamperitreritra azy. Dia ahoana fampiasana an'ity? tsotra fotsiny Ataoviny ianao ary ka tsy mahafantatra momba ny tondra teo ny fantatro fotsiny dia tsy maintsy mahazo tombontsoa avy aminy tombontsoa miseho be sainao ihany raha tsy ataoko tsy hita ianao. Azonao antoka tokoa ve fa tsy asonitra mpiasan-dradao ireny. Fa adalanga za amindry everiny ty fa raha tsy naomby mitetika tsy ataon-dradao raha fa bitana idirana angano sika. Izay indrindra mansiko. Za tsy manao zavatra ary kiala raha tsy mazava ny lalana le kiala nalainy mpanasa lamby mihitsy ny resaka tamiko. Ay voatsiraikitra hono ny fanambadiana ray sy le kiala ohatran'ny volo-katsaka iny ozy izy dia nroahany daholo zahay. Zany ve nitetika adiny ireny angalatra ty atrano dadoro so fa niresaka tamiko kiala-panasa lamby inona tokoa moa ny tokony nanatoka dina mivika azy momba ny fiainam-piainako raha tsy misy antony. Niody ohatety amin'ny manodidina anao inona koa isy asiminina raha tsy misy ketriketrik'izy roa vavy aho. Raha mihevitra azo tsy maty manota nefa ireny za koa tsy mikoso maso an'tyany avela ho avy tsy hapoiziny miandry azy ato faka hitetsy zay izy. Mangeny izy zany ka tsy misy afa-tsy izy rery nge moa ny ao an-tranony ao aiza aloha ilay fanafodinao maninona tsy ampiasaina amin'izay. Tsy taitondrio efa vitako kalamina daholo ny amin'izany atao antsika tsy midika io fa tia sika angalatra ao an-trano miansilema miandro atondro be nanahary ioko ohatro manahirana. Inona ny manahirana indri amin'izany raha misy mahita antsika amin'izao dia hevitra ho tompamangy azy fotsiny Sampisery fa manahirana sekoria. Ahoana io selma mantsy ny hevitra olona manakaja nefa ity za taloha izy rehetra ny hevitra ndry olo manakaja fatritran'olona indray ndry ankehitriny eo masony. Isandrasanao fa fatritran'olona? Ndao hiditra raha hiditra fa tsy izany ny fandirana avery fotoana eto. Apetrao ny fanafodinao iny fa tsy mila ninona indringa adala nialamin'ny volako ankehitriny kiala kely ty ka apetraka ahoana. Ny heritsaiko ihany dia ampy. Ny hevitra ndreo matanjaka toy ny inona moa ndry ity sa mitetika ny anao anditra sy anao akeriny ao an-tranon-dadoro fotsiny. Izany mihitsy ny atao tsaiko azy ka na hiaraka amiko ianao na tsy hiaraka amiko tsy asiako olana. Vereziko amin'ny kely foana ianao fa ataovy ihany. Ori fa hoa ireto zavavy reto tonga mangy anao izay amangia ie so mba tsy zany mampisososo anareo sala amin'ny fa zavatra hafa avy tetsora ny resaka ry asiminina fa mandany fotoana izany resaka inona aiza ny vola tsory avy hatrany izay misy azy mba tsy handany fotoana. dia sanareo ve rasiminina manambanantsy amin'izao tonako antitra be zao nahoana ny tsosahako mety aladalanga ianao raha tsy avy dia avokako amin'ity antsy be ty tsy lehibe anao aiza ho ny vola ny vola ve ny vola moa aiza fa ary aingana ao amin'ny toeranao ihany ao hoe no entonareo zay entinareo ao
fanafodiny kala-mpamosavy ty tokoa ve mahery sa azo ndraikiraiky manina le andozy ty sorototra koa ry izy laza hoe toeranao ihany no vola eto anareo koa sy zakanareo reto koa vola dray reto vola volo zany eto reto tsy dindaoa zara azy io male misala menaka takan'io angandre tsy misy amelan'io malalaka eto koa akory ke azo amin'ny tady ny tongotra sy ny tanany dia tsy afa-metsika io vavany koa tapeno angandre zany mihitsy mifona angana zanety fatorotsy ino ty fatova Serador sao Anselme Erika olona motraka ohatran'izao ianao izy moka sy motraka fa ny fitaovam-piaditsika koa mahery manaika indry anaika any na ile fahasaindry avy dia niditra tao an-trano dadory ireny isange ka ery fitaovam-piaditsika daholy atsika ny vola be zao voasatatra mbavarano koa zao manetsa be mbola ho avy amin'ny manaraka ny fananandradory ray manontolo mihitsy ny bataitsika mariny zandry tia se maintsy hoe tateraka ihany ny fikasandriry asiny fa ty zanga adindry maninona za koa nge mba mindrandra sy nanatenany arena amin'ny baininy ka na tsy azoko aza ny fitiavany azoko ny vola be sa tsy zany ho indry vonjofika manino alikan'izy ale sao velakiro mafy nosa kakenatramoraziko matetia meo aty aloha reny voly reny sao saritahan'ny alika ka vonjereo olona za ndray dia andany fotoana jerendre ataon'ny alika sakafony io iny any lasa fa mivola be zay fanarahantsika rehefa miona ny rinany waizy tsy metsika eo ianao iza ny sakana ndrive mialahy teo amin'ny lalako ndrina mbola tindriny ivelo mandehana ary mba ho hitako tokony olona ray manontolo izany tonga mitangorona eto mbavadany trano dadory zany tratra marina zao zany le hoe boka mangala botavo ka miandro ny tompony anatatao oka reradoro aza latsaina tsony rehefa fa manaiky ny eloka vitanengy izay manaiky anga tena mihitsy any no nidikina teo saika ikasy tanana avony ireny raha ny sakananao tsy hitsoka izy ka tsy efa mijanona fe zao raha tsy nahita amin'ny fokon'olona ny tangorona nga ianao janony oka reradoro mifona re azy ilozana mifanditra re olona fa tena mba vonjeo rehefa tena rapa tsy misy azy rena ny tongotra le nikekeriny alika atao hoana tokoa io ry databea jereo angeny raha very aminy le olana sy dokotera nga tsy mbola tonga ihany efa ho avy eo nisy fa mandrasy fo vato mitsy fe no ty radoro tsy rototra koa ianao milaza n'izany le olona nefa jereo efa reraka dia reraka tsy misy idiranao zany raha endry tena vavadiny zao mba tsy anapontsy tena nanapitra ny andrena tena tsy matahotra an'Andriamanitra na ninona loatra re raha mba tena ny raha masany alika teo fa tsy asy mininy databea fantatro tena fantatro ny adisopana tenanao nefa na izany aza dia manjenitra loatra oatra izao ka mba mitsikitsiky manjenitra maninona zao mangingina ianao tsy maresadresaka sala amin'ny isan'andro miondrika mihitsy fa tsy mitraky hita fa miasa saina tsy marana zany enganye vehivavy tsy vanony reny
Revenina panairona. Ony tokoa alory dadabe. Taiza nazony dadabe anio alika masika be io? Vidikoko. Vidiana taiza? Tsy mbola nahita alika masika sahala amin'izao hatramin'izay na olona na. Misy olo-patatra izay ihany. Manana karazana alika tsara tarehy tena ilaina izy. Nga? Tsy mba irony alika midorororo sy midaramarama tsisy ilana azy ireo ny tratra mifandrakiraikena. Fa alika voadiresy tsara sady ara-dalàna. Dia ahoana nazonao antoka fa ho avy hanafikanao ato izy roa vavy ireny? Le kalakely mpanasa lamba iny no resaka tamiko. Tsy misaraka hoy izy fa mifampitaritarika araky ny tanany kalaviky sy kala Yasmine. Teo nahamailo aho. Olona tsy mifankahazo toy ireny ve hoy ny eritreritro no lasa tsy misaraka. Tsy misy resaka fa ao ambadika izany. Fa nanina koa dadabe tsy mba namaly fa dia nanaiky ny fatorany sy ny tapenany tamin'ny lamba ny vavanao. Zanga vanetsika. Sady tsy efa mifanaraka kosa nga mosika mianaka fa ho avy ianao anatratra ny reny Ambohidomby. Planina matipaika efa niketriketrihantsika daholo angery natao teo ireny. Eny efa mifanaraka tokoa aloha sika mianaka fa tsy avela ho lasa lavitra izy roa vavy. Nefa na izany aza nanehitra ihany na hitanao ny tapenana sy ny fatorana. Ka le andisy fanantenana sy ampanantena tsy misy an'ireny mihitsy anie ny tena tetikatiko hoe. Kakakaka tsy misy takan'izany angeny nisy miroa vavy mivoaka ny trano teo e. Mitondra an'le volabeako. Tsy nampoza fa efa niandry azy tao ny rozabe matsiravana. Dia ahoana izany izao? Inona ny ataonao? Nanao inona moa? Mitohitro ny isan'andro ny fiainako. Mbola mieritseritsy ny anambady ihany izany? Anambady? Ino a? Ohatry ny manahirana azy saiko mieritreritra an'izany zavatra lazainao izany ry kalakely. Iza koa nefa nosamboriko vadiko vetivety eo e. Tsy voatery ho anio na rapitso ange izany e. Ka tapaka nevitro ka. Tsy mila an'izanyko vadivady izany tsony aho. Tovoka sy boboka tanteraka. Andray kosa. Leo mariny. Olona ray ve manao ny ataony dia ilaza ianao fa tovoka sy boboka leo ambony ihany. Olona ray amin'ny ahoana koa moa e. Tsy mahay manisy tia kalakely ity izany a. Tsy iray fa roa jereny tanako roa. Ny ray mpamosavy a, ny ray mpanotikodina vola sy tia azo ny arenako. Mihety mifoko ry kalakely tia. Tsy tia tretra an'izanyko vadivady izany tsony a, marina mafy tsy taika tsony. Izay mandeha ve mandavara ry dadabe dia andeha fitsotro be. Tsy misy fatafi kalakely koa ny amin'izany e. Aza mahita izay hitako fotsiny kalakely any arena any. Dia hijanona ho toka tena foana izany ianao mandra-pahafatinao. Zao fotsiny teneniko anao ry Vonirina. Hoe ahoana? Rehefa tonga any Antananarivo any ianao dia ampitao amin'ny fianakaviana rehetra any fa tsy anambady izany ny dadabe fa toka tena ihany. Natolotry ny vivaradio anao teo. Hanambato dadabe. Tantara nosoratany Arvelona.